etsika ny ity matety sy beoririka no sakanana indray tsy ny lavilefina ny pikatroka fitrandrana renan-kibony tany tsabany ireo olomboafidy sy olomboatendry mitsinjo mahajanga feno zato isanjato mitsy fitiavany mponina izao fitondrana izao manatitra ny arabato mikilasy tongovavy tonga sondry ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manasanao mpanajana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany araka ny efa natsitsika tany anaty ny lohatenim-baovao teo any baribary indray ny tsy fahazakany mpitondra fanjakana ny demokrasia androany no sakanana tsy navelanitra tao amin'ny magrobeoririka ireo pikatroka avy amin'ny antoko-tsiky Madagasikara sy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko-timo anatanteraka ny fifampiarabana na tratran'ny taona no porofony ireo pikatroka nandritra izany anefa fa namisy aza ny sakana dia tsy nataon'izy ireo ampihempotra izany zavandria maefa asinandria malala mano randria malala vao maraina dia efa niatra anaty beoririka sy ny manodidina ny mpitandro filaminana tsy nahazo nidirana tao amin'ny faritry ny magrobeoririka toerana saika natanteraina ny fifampiarabana na tratran'ny taona vaovao ho an'ny antoko-timo mateto Antananarivo renivohitra niezaka ny fampiresaka sy nandresy lahatra ireo mpitandro filaminana ny solomam-bahoaka avy amin'ny antoko-timo saingy nandahatra amin'ny farany ireto beboty ireto nilaza fa baiko ny azy ary any amin'ny magro tanjombato ihany no azony antoko-timo manaovana ny hetsika tsy misy kosa ngamba olona hoe manao zavatra adalana dia ho avela manao adalana zany tsy misy an'izany fa izy araka ny teneniko teo efa zay ny décision niraisin'ny tao amin'ny OMC any amin'ny magro tanjombato izy izy dia izay zany ilay fipetra ho raisiny fa ota setroka ve zany no ataonay amin'izany zavatra tsy zay nge mandeha mpikilamina na fera-pana nge no ataonay raha ianao misena tsy miangatra mitateraka mihitsy raha mahita anareo zao dia tena tsy anareo mihitsy ny anakorotana fa misy ny mpanararoatra dia izay zavatra zay nosoroany prévention no miprime fa tsy hoe andrasantsika fitanga le zavatra mba anananay anareo mba hiaro an'izay manodidina anay zay azy dia mba harovanareo atao anatin'ny ty enceinte misy anay ty e fafana nge izy ianao ka mba mamay an'izany liberté an'ny olona mba ary afaka mba hoe mifety ny olona ary afaka mitsofoka amin'le propriété privée le olona tsy gafy le olona tanapoly le olona hatramin'izay zay nanao teo foana hatramin'izay hainao fa tena tsy zavatra tena hoe ny déporte nge tao e ary fa tatrotra azy fa manina amin'izao fotoana izao na metsina ny atoko izay misy anay na finoana izay misy anay na makaiza na miditra ny fiangonana sakanana foana dia zao ve nataontsika ny fena raha ny vahoaka efa tena hoe mijaly mba te lanonana izy dia mbola atao an'izao ihany vela izy taiza zay nisy hoe antoko izay misy anay zany ka hoe gafy tena mbola tsisy mikapy zany ianao ny teny hoe any Tsimondrambo mandeha any an'iny ty zany Tanjombato député lanty eto tany Renivohitra nge izy marina fa député de Madagasikara fa lanty eto tany naty Renivohitra fa misy anasina reto le vahoaka be ao an-damosina reto dia ahoana koa izay nalefanareo any niziriziry tamin'ny heviny hatramin'ny farany ireo mpitandro filaminana na dia nifandimbona andresy lahatra azy ireo aza nisy olomam-bahoaka avy amin'ny antoko-tiako Madagasikara tsy niembotra ary tsy nanaiky lembenana nefa ireto farany ary nilaza fa tsy maintsy ho tanteraina ny fifampiarabana na tratran'ny taona sy ny fanentanana ny vahoaka hisoratra anarana anaty lisym-pifitianana raikitra ny dia tongotra ny ala teo beoririka ary niazo avy hatrany ny fohibe ny antoko-tiako Madagasikara tetsy amin'ny QG Belair nitarika izany ny solomam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny anarany antoko-timo narahan'ireo mpikatroka marobe hampanaradia azy ireo tsara ny manamarika fa rakotra mpitandro filaminana ihany koa teny amin'ny kianja ny 13 Mai hatramin'ny maraina teo taoriny nitranga tetsy amin'ny magrobeoririka sy ny dia tongotra lavitra no diavin'ireo solotena ny mpanaradiany antoko-timo androany dia nirohitra anakeny amin'ny fohibe ny antoko-timo tetsy Belair ireo vahoaka niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka tonga tampoka ny fanatritava tamin'ireo mpiaradia amin'ny filoha marika Ravalomanana na dia tsy niomana ho amin'izany aza tsy maintsy niresaka tamin'izy ireo ny tenany noho ny antsoantso nataon'ireo vahoaka tao Belair Asinandria Malala sy Mano Randria Malala
Mbirosotrany isika na dia eo aza ny sakana sy ny raha-matahory ary na hoelany na hoaingana dia ho tsapan'ireo mpanome baiko sy ireo mpandray baiko fa tsany aminy ny hery sy ny fahefana. Izay ny afatra mafonja nomeny ny filomarika Ravalomanana ireo vahoaka maro tonga tety Sibelaira Androany rehefa avy nampiroroa ny mpitandro filaminana sy ny mpitondra fanjakana ka tsy navelany hiditra tao anatin'ny fananan'olo-tokana tao amin'ny Magrobeoririka mba hifampiarahaba noho ny taona vaovao sy ho fanentanana ny olom-pirenena hiditra anatin'ny lisam-pifidianana. An'Andriamanitra ny hery anazy ny tenatsika ka na inona ataondreo magnino hery tanety areo tsy zay izy. Da ampianaro izy ay anety teny ay amonjy vahoaka nolo voaviny daroan'ny cyclone kany zay zany ate voatsaina foana zay hoe ny sitrapo tsy anazy sitrapon'Andriamanitra dia ny amin'n'reto vahoaka maro be reto sitrapon'Andriamanitra dia atao izay atongan'reto sakafo nohony izy sitrapon'Andriamanitra dia mba hanana fiainana toy ny fiainan'rehetra vahoaka rehetra zay sitrapon'Andriamanitra satria isika dia tepon'Andriamanitra noho zany tokony atao tsara zay ikolokolono azy ary ny hery rehetra tsy any amin'ireo manana basinao akory tsy any ny hery aminareo amintsika ny hery ny zany zany hoe ianareo zay mibahanareo tsy eto ny toerana tokony anaovana an'ity fiainana ity kanefa voatery za zao miasa tao ambony tao aho misy nazy hoe ao ambany eo ke zanako daty hidinareo dia zao tonga eto tsika androany satria voatery ny zava-misy tany amin'nisy anareo tany Beoririka tany fa betsaka koa ny lasa satria dia tena mbana misy tsy anazy ny trano tsy anazy ny toerany dia lozy zany dia tena mampiasa ny heriny ohatra nazao tamin'ny andro faharao io tena gaga fa zao mikendry anareo olona manala tokony atao ka tandreny tsara ny provocation na le olona mody manakorotana dia andao atao zao aminy zao ihany fa na hoela na hoaingana dia tsapandreo fa tsy any amindreo ny hery zao raha vola tsisika na dia karakarana fifidianana za mipetraka ao ambony eo telefony zao avy any amin'ireo communauté internationale ndraika ireo ambassadeur reo na ny aveny vela finy zaka amin'ny tany vita esa tsy vita le fivoriana tsy afaka hoa dia nalefa adoro reny sarin'olo reny hitako any député am manao négociation amizareo pitarika filamina reto koa tena ohatry Sénégal nazy baika fa reto tsy hoe Sénégal fa malagasy nazy baika mba tsy rary misy le retsy dia olona ihany be zao hoe dia anakorotana olona ifamando hoe tratrony taona. Ny tranga fanakatsakana sy ny raha matahora tahaka izao no nanoratany tima taratasy tany amin'ny primature sy ireo masosoy vovahiny ary filohan'ny seni tsy ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahafahana amin'ny teny ihany no nososeny ny mpitondra fanjakana fa hatramin'ny zo anana ny antoko politika izay voafatry ny lalàna fa tokony anabe sy ampianatra ny mpomba azy indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Ampilaminana tanteraka tsy nisy fandrobana tahaka ny fanaony sasany ny nitranga nandritra ny diabe niala teo amin'ny Magrobeoririka niala anapandrana toerana misy ny foibe ny antokotiko i Madagasikara. Na izany na tsy zany totosa ampilaminana sy ampamendrehana ihany ny fifampiarabana noho ny taona vaovao teo amin'ny député Tim teto Andrenivohitra niaraka tamin'ireo mpombazy ary nofaranana tamin'ny fizarana nofikena amin'ny tampihavanana izany. Potika tanteraka ny firenena raha izao fihetsika ataon'ny fitondrana izao foana no misy atao amin'ny firenena. Manjaka ny jadona sy ny raha matahora amin'ireo tsy mitofirehana amin'ny fanjakana araka ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena sy mpikatroka tonga teny Beoririka androany. Zavandrema efa Manora Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay. Efa tsy rariny intsony ny fihetsika ataon'izao fitondrana izao ireo olon-tsotra sy mpikatroka tiako Madagasikara tonga teny Beoririka androany. Mihoatra ny fefiny zava-misy ary vao maika hiteraka korotana eto amin'ny firenena izao sakatsakana sy raha matahora tao amin'ny vahoaka izao. Zay zao mahita hoe very tanteraka amin'ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara. Tena hoe olona milamina, vahoaka milamina ny teto. Tsisy mikorotana eto na kely arany. Dia malahelo ihany izay tanora hoe maninona ny atao ohatr'izao. Potika tanteraka amin'ny firenena. Mila mandray andraikitra ny tanora manomboka izao. Tsy mety intsony ny zavatra ohatr'izao.
tsy hanonga-panjakana izahay izay koa tsy mieritreritra izay hanonga-panjakana tsy zaka ny vahoaka malagasy tsony zany fa ny anay fotsiny dia manohana hatramin'ny farany ihany dada Ravalomanana. Fa antitra zao mbola mandeha tonga aty satria no fitiavako any dada tamin'ny dada teo ny fotoana manko teo aloha niadana mihitsy ny zanako ny fampianarana ny ankizy ankehitriny anefa zao sady efa tsy mampianatra zaza tsotrany nefa tena mahatsiaro sahirana tena nay mivady rery raha mila tsy hihinan-kanina amin'izao ka no fitiavanay ny dada dia zay mba mahatonga anay hoe manoha an'izay manohana ny hevitra fa zay koa raha tsy hoe hanonga-panjakana na hanao zavatra hafa tonga eto anefa zao dia tsy tafiditra satria polisy reto be dia be miaka miera-tapitanety dia mba niresaka zay hoe dia ahoana zany zay zao dia hoe tsisy fantatray zany fa dia zay dia miandreto zay mifantatra dia tsy hitatsotro fa dia manahirana be ty fiainany ty raha izao no mitoy tena raha ny hevitro tafahoatrany tokony ho izy zany hoe efa tena didijadona mihoatra ny didijadona ary tena fanavaka vahana ny hafa le izy satria ny hafa efa be dehibe zao nanao nanohina ny vory nanao lanonina sisy izy tsy mikitikitika mihitsy izy fa maninona ny tiany manao tao an'izao hatramin'ny oviana tsisy farany mihitsy ve misy zao Andriamanitra zao ho avy amin'ny ora-tsepoiziny fiafarany zao ary tsy ho zakan'izy menakavy za tena latsaka alahelo mihitsy zava-doza mivoaka an'izao satria miteraka fifankalana ho an'ny malagasy za izy zava-doza aminy miteraka fifankalana zay mikorotana ny tokony ambena le miaramila zao faritra maro tanjombato feno mpamon'olona tsy ambenandreo miaramila reo sy ny gendarme hoe misy mpamon'olona reny tokony ambenany fa tsy izahay mitondra zaza izahay matotongeto zay telo mianaka zao dia hiara hifaly sy sakafo satria noany zahay tena noany zahay raha joelona noany zahay aleo zay mba hamoaka ny hevitray izay telo mianaka kely ifetiny alehanay telo mianaka eto tompo misy fetrany ny zavadrehetra ho ny solomam-bahoaka feno ralambomanana ary tsy maintsy mbola hiverina amin'ny vahoaka ny fahefana ka ilaina ny fahatongavan-tsainy ny mpitona fanjakana mitondra ny teny ho an'ireo milaza fa tompon'ny fahefana hoe asio fandiniana any fa misy fetra ny zavatra rehetra tena misy fetra ny zavatra rehetra io rehefa pitserina foana tsy maintsy mivoaka ihany ny farany rehefa teren'ity tanana anankiray ity zay ny tiako tenenina fa zareo ny eo androany raha mbola tianareo ohatr'izao foana ve nitondrana n'ity fireneny ity rehefa zay koa ve ny eo rapitso dia hanao repression ohatr'izao foana zay tsy hahatongavan'izay zavatra zay ny antony mbola hijoroana ihany io hoe mila tonga saina mpitondra fa tsy voatery hoe manao repression amin'ny vahoaka isaky ny misy zavatra tia vahoaka efa ry zareo fitondra eo amin'ny fanjakana anjara no ny tokony hiaro atsika ao anatin'ity enceinte ity ka tsy zay ny zavatra nataony fa efa fanakanana akolaka foana ny zavatra tiana ataony hoe alefa ny atanjombato amiko manokana dia fanakanana akolaka zany ny tahotra no lehibe indrindra ary ny fampiasana hery famoretana sy ny mpitandro filaminana tahaka izao sisa no ataon'ny fitondrana hanampianambava ireo vahoaka efa leo fahantrana manapirofo izany izao sakatsakana isak'izay mandeha atao amin'ny antokotimma izao ho ny solomam-bahoaka totosoa Andriamampandry ka hita mihitsy zany hoe misy fitonganana be rehefa ny fitondrana zany mamory olona dia avera na lafo n'inona zany na inona na inona rehefa tia mifanerana zany misy zavatra atao dia ohatr'izao zany zavatra mitranga za zany dia manao antso afo ho an'ny société civile rehetra ho an'ny mpanao politika rehetra ho an'ny communauté internationale fa efa tsarary ny zava-misy eto Madagasikara zao zany le hoe tena hoe manisaka ny démocratie ny fahafahan'ny olona ny zavatra misy tahaka izao tokony avondrona amin'izay ny herin'ny vahoaka malagasy rehetra na izy na izy izao fihetsiky ny mpitondra izao no manapirofo fa maty tanteraka ny fahafahana eto Madagasikara izany fahafahana izany anefa notakiana sy nodradradradrain'izao mpitondra izao afony izy mbola tsy teo amin'ny fitondrana ka nahatonga azy nanonga-panjakana tamin'ny taona 2024 izao anefa ny zava-misy rehefa izy no eo amin'ny fitondrana didijadona azy didiko fe lehibe no asetra ireo tsy mitovy hevitra aminy vaovao manodidina ny fividianana nampy-atsy ny mahazava-dehibe ny fisoratana anarana ao anaty lisy-pividianana ny filoha Marc Ravalomanana Androany nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony nampahafantarany ireo zo fototra azony olo-pirenena iray raha voasoratra ao anaty lisitry ny mpifidy ny anarany Asina Andriamalala Mano Randriamalala zava-dehibe ho ana olo-pirenena iray ny fanoratany anarana ao anatin'ny lisy-pividianana maro ireo tombontsoa azo avy amin'ny fisoratana anarana io
sorata ao anatin'ny listiny mpifidy ny anaranao azonao zany soraty ao anatin'ny listiny mpifidy ny anaranao de izy zany le olona de amizay anao afaka mifidy efa tonga fotoana fa tsy zao koa de nda hifidy mbola zay ka mbola misoratra analana aloha azonao zany de ao amadika indray satria raha tsy voasoratra anatin'ny listiny mpifidy anao de tsy ho afaka andatsabato akory na de ty andada de tsy ho afaka ilatsaka ho fidiana akory nanao sefokotany ary tsy ho afaka de tsy ho afaka ho tendrena ho mpikambana amin'ny bureau fantatsaham-bato akory tsy afaka anaramaso ny fifidianana ary tsy ho afaka anao zay fitarainana akory misy dikany ty zany hoe fanetanana ty zany ary zareo seni raha ny onatany ny secrétaire général normal naza hoe zay andriamato président senia sy reo mpiarabasa aminy de nanoratra taratasy nakany amin'ny premier ministre le teo le premier ministre naza hoe izahay angeka anao fanetanana raha anaty fa tsy ndanako mitona olona noho zany avy aleo malalaka izay mba hanetana vahoaka mpifidy avy aleo malalaka izahay satria de efa voalaza ny datin'andro anaovana ny fifidianana amin'ny 6 novembre sy 20 décembre ka ianao nefa ny lehibe andreo OMC reo reo mpitany filaminanireo marina fa ianao tsy tian'ireo député sy ny anindreo fa izay kosa manao fanetanana mba atonga ny olona latsaka ho fidiny de tsy namalo moa tsy mbola nahita de nandefasana koa nakany amin'ny préfet taratasy zany na adressena nakany amin'ny premier ministre aloha de nomena daholo reo masivoro reo nanatierana daholo izy ireo de niantso izy teo taminareo tonga taty manahoany ihany ny fizota le fionanareo priorité ozy zareo de zao ny sary de nalefany aminy ny sary de antanina koa nefa ndreo le maramila na gendarme na polisy tsy fidina anay ty président fa baiko no azonay mazava aminareo zany de taterahanay fa de aza tena mametsiny be loatra izy reny ianareo misy any eo le mafalafo loatra tsy afaka tenenina misy zany zany zava-dehibe makanesana makany amin'ny fokotany manomboka zao mba isoratra anarana mba ahafahanao mifidy zay olona tianao anova ny fiainanao mba ahafahanao manaramaso sy misoroka zay fantikandalana ty tranga noho zany de jereo tsara koa le sefokotany solosolobo zareo reo tsara dalàna izy zao zay mahatonga hoe arao maso no lisy mpifidy amariny ny anaranao raha voasoratra marina ao anatin'ny listy mpifidy ary manaova fitarainana raha sanatika mbola tseo jereo raha misy eno tsara jereo raha misy tsy ara-dalàna amin'ny listy misy tsy ara-dalàna ao olona fa maty olona fa tseotsony mipetraka olona fa efa lasa na manao doublon reo jereo ty tseotsony de zay tsy maintsy ataotsika arao maso ny fantikan-dalàna zay ataon'ireo de tabatabo amin'ny aino manjery teny zay ny ataotsika zao fa jereo tsara mety tranga ianareo ary amin'ny antoko politique zao ka danareo mandeha any fa milikilira reo olona miaradia amin'ny antoko politique zay tsy fitovy hevitra aminy ary manaraka zany ny tena loza dia ny sefokotany solombo zareo tsy droit-ndreo mihitsy manala ny sefokotany na député solombavam-bahoaka ny any an'ireny fa tsy maintsy amin'ny ministèreny intérieur amin'ny alalandrareo chef district noho zany zany afaka manohatry tsika tsy mariny zany farany tsy maintsy ainareo tsy andraiky ty manatona ny bureau fokotany zay misy anareo rehetra mbola azonareo atao any fisorotana anarana ao anatin'ny listy mpifidy eny anivo fokotany eny hatramin'ny volana me mbola azo atao tsara zany makeny mbola manana fotoanareo taony namana ny havana ary ny mpiaramonina mba andao jereo lisiny anaranao so de tseo tena zava-dehibe aminareo ny anaranareo tafiditra anatin'ny listy ny fifidianana manana hatramin'ny volana meo avy zao ny olo-pirenena tsiraray avy anatonana fokotany afany manova ny tantara-pirenena amin'ny alalan'ny fahazahony mandatsabato
manodidina izay vaovao izay ihany tsy ekeny pomba ny filoha Marc Ravalomanana ny fivoizana ny nini na ny faniliana tsy ho kandida ny Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina fatahorana ny Marc Ravalomanana no antony ivoizan'ireo andian'olona izany ary mety avy amin'ny fitondrana ihany no ivoan'ny resaka faniliana azy ireo lamianaka io hoy ny olon-tsotra avy aloha samy rotsaka fa tsy resan'ny Marc Ravalomanana zany Rajoelina raha fividianana tena madio no atao hoy atran'ireo olom-pirenena Asin'Andriamalala sy Mano Randriamalala. Tsy misy afa-tsy ny tahotra ny filoha Marc Ravalomanana no antony tadiavana amin'ny fomba rehetra anliana ny filoha Marc Ravalomanana sy Rajoelina samy tsy ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny ity taona ity. Mandeha mantsy amin'izao fotoana izao ny resaka fa misy mitady ny fomba rehetra anliana ny lehibe ny mpanohitra amin'izao fotoana izao mba tsy rotsaka hofidiana na ilay antsoina hoe nini. Ho an'ireo olon-tsotra dia mazava fa nitandapa ihany no mivoy io resaka io no nitahotra izy ireo manoloana ny tanjaka sy ny heritsika anana ny filoha Marc Ravalomanana iverenany eo amin'ny fitondrana indray. Raha za manokana aloha tsy manaiky ny antony zay mila mpakazitao Ravalomanana milatsaka dia tena tsy mety aminay zany le nini raha ny eritreritro mety hoe tena hoe tsy fitiavana amin'ny mpakazitao Ravalomanana fotsiny. Aloha hoe hifaninana mihitsy dia afantarany vahoaka tsara hoe mbola tiany olona mpakazitao Ravalomanana satria raha tsy milatsaka izy dia tena tsy hita hoe faible ve le mpitondra sa manana majorité ve izy. Le resaka nini aloha ny fahitana anazy dia hita hoe fatahorana ny filatsahan'ny filoha Ravalomanana le izy. Manaraka izany zao sakatsakana rehetrarehetra ataony dada naiza toerana le dia sakanana foana dikan'izany fatahorana mihitsy le izy mo ny fitondrana amin'izao fotoana koa efa mahafantatra zareo fa hoe efa tsy ho tafatrony zany azafady amin'ilay fiteneniko efa matahotra zareo tsy ho tafatrony raha amin'izao situation misy eto amin'ny firenena zao efa tena mijaly ny vahoaka tena efa hoe miantra manaina mihitsy fiainana tsisy ny sécurité ny vidim-piainana tsy zaka amin'ny vahoaka efa mijaly ny vahoaka dada ihany zany no sura fa averina indray amin'ny laoniny amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ny ady tsy miova ny teniko président Ravalomanana ihany vahaolana tsara indrindra hanavitra Madagasikara hanavitra ny sosialim-bahoaka rehetrarehetra Ravalomanana président Ravalomanana satria izy nefa atokisanay hatramin'izay dia tsy miala amin'izay dia izay koa anisany tsy manakely nini fa efa président Ravalomanana no safidinay dia izy ihany koa no andraindrainay hanavitra Madagasikara. Tsy manaiky amin'izany zay fa zay ny hitolomana hatramin'izay ny hitondrany Ravalomanana eo président Ravalomanana eo amin'ny firenena. Tsy manaiky tompoko aloha mirotsaka ihany dada tonga an'ilay izy manko matahotra ny dada zareo dia hoe aloha samy tsy mirotsaka fa tsy manaiky izay aloha hifaninana tsara aloha hilatsaka daholo izay azo hilatsaka satria mijaly ny vahoaka efa fitadiavana zao aloha ranga hilatsaka dada mihitsy ny tena tadiavinay mijaly ny vahoaka tsy mila nizanisa fa raha ohatra ka sa zareo tsy maninona fa aloha miary hirotsaka. Tsy mahagaga raha mbola miandrandra mafy ny fiverenana ny filoha Marc Ravalomanana tahaka izany eo amin'ny fitondrana indray ny vahoaka. Raha tsy aivona tokoa mantsy dia filoham-pirenena tokana na vitanana foana tanteraka ny trosany Madagasikara tany ivelany i Marc Ravalomanana na vita lalana iray alina kilometatra latsaka kely na vitana mpiarindro tanteraka ny toe-karen'ny Madagasikara hatrany amin'ny 7 isanjato ary nandry fahalemana ny vahoaka tamin'ny fotoam-pitondrany nianatra avokoa ny 520 isanjato ny zaza malagasy tamin'ny fotoanandrony. Taorian'ny alany teo amin'ny fitondrana no nafitsika ireo mpandrobaka fahefana sy mpamadika tanindrazana tamin'ny taona 2024 dia tsy nisy nahavita intsony io vitan'ny filoha Marc Ravalomanana io ireo mpitondra ny fandimby ka izao ny hafarany ny malagasy fahadimy amin'ny firenena sy vahoaka manitra indrindra maneran-tany ny malagasy. Famananikia ny 7,700 sy 10 tapitrisa hatramin'ny omaly alakamisy no voasoratra anaty lisitry ny mpifidy sy ny rizim-pifidianana nasionaly atafankatra ny anivon'ireo distrika 7,700 manerana ny nosy raha nitatitra nataon'ny vomiera mahaleo tena misana ny fifidianana na ny seni
mbola tsy tratra ny tanjona napetraka satria mbola tsy ampy 10 mihetsy sy telo tapitrisa ny olona tsy mbola nisoratra anarana raha jerena amin'ny tarigetra napetraky ny seni manana tambany indrindra amin'izany atao Antananarivo izay mbola vao ny 700 ihany no nahavita izany mbola misy mpifidy 10 mihetsy sy iray tapitrisa tokony nisoratra anarana any Antsiranana manodidina ny 10 mihetsy manodidina ny 9 mihetsy any Fianaratsoa 3 hetsy eo any Mahajanga 10 mihetsy ny ao Tomasina sy Toliary na dia efa ho tapitra ny 30 janoary teo aza ny fanisana ifotony dia mbola afaka manantona ny fokontany misoratra anarana hatramin'ny farany volana Mey izao ny olom-pirenena mahafeno ny fepetra. Faraka ny vaovao navoaka ny gazety vahiny iray ny 13 febroary lasa teo ny African Intelligence dia nanome toromarika ny raitsa mangaika eto Madagasikara ny firenena mikambana tsy hanohana arabola ny CENI amin'ny fifidianana ho tanterana eto Madagasikara amin'ny taona 13 ity tsy te hanala baraka tena sy hanimba ny famindreny manoloan'izao tontolo izao ny sampandrarany firenena mikambana raha ny lahatsoratra nivoaka. Nandefa manampahaizana teto Madagasikara tamin'ny taona 2012 ny sekretera jeneraly lefitry ny sampandrarany firenena mikambana misahana ny raharaha politika sy ny fandriampahalemana nanao tombana ny filana famatsimbola ho an'ny fifidianana roa taona mialona tanterahana izany. Tsy nisy nipika ary tao anatin'ny famelona tanteraka ny tatitra momba izany tao anatin' ilay asa atao hoe NAM na ny Needs Assessment Mission ny janoary 2012 raha ny vaovao hatrany. Volana vitsivitsy taoriana izay tonga teto amintsika indray ny manampahaizana iraka avy amin'ny fandaranasa ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana na ny PNUD mitovy hevitra ny amin'ny fahitany ny zava-misy izy ireo. Niteraka fifaninanana anatiny teo amin'ireo mpanatanteraka eto an-toerana sy ny Amerikana ny tatitra nivoaka raha ny fanazavany African Intelligence manapirofo ny zavatra tahaka izao fa natramin'ireo mpiara-mombona antokavaina aza tsy mahatoky ny fomba fanaovana fifidianana eto Madagasikara. Fa eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany eo am-pelantanan'ny olom-pirenena ny hoavin'ny firenena mitoeraka izany fanentanana ny olom-pirenena hiditra anaty lisam-pifidianana na eo aza ny sakatsakana sy ny famoretana amin'ny endriny maro samihafa. Afitra Sondravesi, Mathieu Prince. Akoatra ny fanehoan-kevitra mikasika ny fanakatsakana ny seho teny amin'ny Magrobeoririka miantso ny olom-pirenena rehetra tsy mbola tafiditra anaty lisam-pifidianana ny miara-manonja. Ankilan'izay no amafisin'ny mpanolotra fandaharana fa manampy be amin'ny fanomanana ny fifidianana ny antoko politika toa ny antokotiky Madagasikara. Andraikitra lehibe tankina aminy ary voafaritra ao anatin'ny lalàna izany ka tsy tokony asiana teritery. Manamaivana ny asa ny mpikarakara fifidianana ny ataon'ny antoko politika sy ny mpisehatra politika. Raha miteny tiako Madagasikara hoe mandana soraty miazakaza ny anaranao any amin'ny lisam-pifidianana manamaivana ne zany ny asan'ny tompona andraikitra zay mpikarakara-n'io lisam-pifidianana io ho avy io fifidianana io dia ho hitatsika eo zany ny fandehany fa dia tsy maintsy amin'ny alalan'izay fifidianan'izay ary dia soraty ny anarana any anatin'ny lisam-pifidianana. Maneho fahavononana anaty fahendrena ny mpanaradiny antokotiako Madagasikara raha ny zavany-tranga tetsy amin'ny Magrobeoririka ny maraina teo toy ny hetsika maro izay fa nataon'ny antoko ohatr'izay tsy miova ny filamatra manaraka ny toromarika anaty fahasahiana fijoroana ary finoana. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izay izany solombavam-bahoaka alina Tsimbazafi avy eo amin'ny distrika Antsimondrano hitondra fanazavana amintsika bebe kokoa makasika ny hetsika ho tanteran'izy ireo etsy Antsimondrano Rampitso Sabotsy izany. Miarabanao tompoko. Miarabanao namana ando miaratiana ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy manaraka ny fandarana amin'ity takariva ity. Makasika an'izay hetsika ho ataonareo eny Antsimondrano Rampitso izay aiza ny fanomanana momba an'izay. Amin'izao fotoana izao zany dia efa milamina avokoa ny eny toerana ary miandry antsika pikatroka tiako Madagasikara sy ireo izay tena tevin-daharana n'izany antokotiako Madagasikara zany atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano. Eny tsy manaka an'izay fa ny rehetra dia asaina ho tonga eny toerana Rampitso Asabotsy fa 5 ny volana Febroary izay ambary eto fa misokatra amin'ny enora maraina ny vavady ary anomboka kosa izany lanonana fampiara-panatratra ny taona izany manomboka amin'ny 9 maraina.
androany efa nisy ireo mpitandro filaminana niatra ny teny an-toerana ny arana hita ihany koa ny teny amin'ny mahagrobioririka ny amin'ny hoe sakatsakana ny amin'ny fanaovana hetsika tahaka izao manahoana sy manahoana ary no ataonareo raha toa ka misy izay sakana izay dia anaiky lembenana foana ve ny antoko ao anatin'izay voalohany indrindra aloha ny hetsika izay ho tanterahantsika eny amin'ny mahagroby ampitso dia nazahoana lalana tamin'ny andriamatoa préfet midika zany fa azo tanterahana somatsara ny hetsika ary izay ihany koa no antony zao fitondrana fanazavana eto amin'ny fampalalam-baovao zao mba tsy ampirorosaina atsika zay manam-panirina zany no eny toerana rahampitso efa mahalala nyty fahazondalany ty avokoa ny mpitandro filaminana rehetra sy ireo tompona ndraiky mpanjakana eny fotony ka antenaina zany rahampitso fa tsy isy ny sanatrio fanakatsakanana mety ahita kosa nefitsika mpitandro filaminana ohatra ny toerana zay everinay fa hanampy atsika reny am'izay lafi-pandaminana ny sehatra ny fandriam-pahaleman'izay fa tsy natao kosa no hoe hanakana ny hetsika akory raha sanatria nefa ka misy ny endrika fanakatsakanana de ho zay hoe tsy mifanaraka amin'ny ity fahazondalana zay azona ity zany ka eo zany no hoe tsy maintsy andraisana zay disposition mifanaraka am'izay miakina amin'ny zava-misy eny akanja rahampitso nyary mankasitraka be de be anao nitondran'izay fanazavana izay ndao aloha sina fanentanana kely mampijery eto dia manentana ny rehetra indrindra isika pikatroka atika Madagasikara atao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano ary anasana ihany koa nefa ny iverana ny velan'ny district zay anatevin-darana zany hoe fotoana fankalazana fotoana zay fifampiarabana tratry ny taona zany ary koa ny andraisana ny toromarika avy amin'ny filoha marika Ravalomanana mahakasika ny fanomanana sy ny fiatrehana amin'ny hoe fifidianana zay ho tanterahana atao anatin'ity taona 2024 ity dia mankasitraka anao namana ando miaratina ary misaotra atsika ihany koa ny eno sy nandray izay efa mpitambo avao avaty amin'ny tompona ndraiky ny tiako Madagasikara eto anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano zany de mametraka ny velo mahafinaritra ao atsika eny ary mankasitraka ny solom-bavam-bahoaka ny Ratsimbazavasika nitondra izay fanampanazavana izay fandeha hotoizantsika ary ny fampalalam-baovao vaovao manodidina ny fitrandrana arenan'ny Kibontany anjakan'ny kolokolo sy ny famotsimbola ity sy ampiarina ity zaza tsy ampy taona no maro anisa mikarama amin'ireo fitrandrana madinika ary manimba ny tontolo iainana olona mipetraka nefa ny tsy mampandroso ity sehatra ity ny fitsabahan'ny mpitondra fanjakana manao ady sisika mba hisy fanatsarana eo amin'ny fitrandrana arenan'ny Kibontany firaisamonim-pirenena mba hitrany ireo tena mpisehatra ny tombo ny voalohany momba izay Ravirazafi Mahena sy Andrira Kotomalala no mitaditra izay vaovao izay ny tomba voalohany raha hoarina tamin'ny folo taona lasa nisy ireo toerana misy fitrandrana madinika eto amintsika anjakan'ny mpanambola ny akamarony ary mpanjakana hatrany no tena mifeny toerana sy ny fivezivezen'ireo entana navoaka na miditra toy ny volamena nisy ny fanetetiana nataona fikambanana ny iraisampirenena misana ny arenan'ny Kibontany miaraka tamin'ny firaisamonim-pirenena malagasy sy elakory zay nafana namoaka izay vokatra izay ny zavatra tena nisongadina zany le fidiran'ireo tompona ndraikitra zay efa manana ny asany indrindra misy mpitondra ao misy olom-boafidy ao misy mpiasam-panjakana ao zay mbola manao an'le sehatra volamena amin'ny fitrandrahana hatrany amin'ny resaka fanondranana ka mampiasa ny fahefany ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka manjary manimba le seha-pitrandrahana zany le sehatra misy ny lasa simba satria feno fanapara-pahefana ao anatiny feno fampiasana ny fahefana eo tokony amin'ny tsizy de manjary le vahoaka tokony azo tombony lasa tsy mahazo tombony ao anatiny ankoatra izay dia ahitana endrika famotsimbola ihany koa ny sehatry ny fitrandrahana arenan'ny Kibontany tsaratsara zany hojeren'ny tompona ndraikitra ihany indrindra ny ao banky hoe ahoana ny transaction vola miodina zany aveza ny source an'le vola fa mbola tsy de misy loatra zany amin'ny sehatra ny volamena misy ny atao hoe opération suspect mijery zahay nanao fanadiadina amin'ity sehatra ny volamena ty tena mbola vitsy de vitsy ny opération suspect nataon'ny tompona ndraikitra makasika an'ity fitrandrahana volamena ty miainga amin'ny opération suspect io ny afatarana hoe
mety vola madio ve ty sa vola viège ty tena ataoko hoe tsy mihoatra ny folo isan-jato misy le izy a tena vitsy de vitsy a nanaovana an'izay de ho appréciena ny tompony andraikitra zany a hoe ro mpitrandraka any amin'ny toerana samy hafa reo a mba tokony jerevany tompony andraikitra ihany hoe raha mampiasa izy a ataontsika hoe 10 milliards d'ariary de mba jerena aviaizany io izay vola zay fa tsy tonga de hoe satria tonga eto aminay ty ampiasa vola de afaka manao mampiasa ny volany izy. Misy ny sosikevitra avy amin'ny firaisamon'ny pirenena anatsarana ity sehatra ity asaingy mbola sarotra izany amin'izao fotoana izao. Apetroahiny fotony a natao hoe tsenam-bolamena zay anisan'ny voalohany teo. Zay zany anisan'ny manenany io a raha ohatra ka ampiarin'ny fanjakana amin'ny tokony izy tsenam-bolamena ohatra efa nisy sosikevitra moa le teo hoe fonte locale fa akoatran'izay koa le hoe raha mipetraka zay tsena ny fotony zay a tonga eo a ny mpividy tonga eo a le olona hivarotra tonga eo a ny mpitondra zay aka ny tatao-ketra zany hoe vita eo zany ny trasy raha hitondra le izy aty Antananarivo na zay toerana hitondrany azy efa mazava fa manana redevance mazava izy de efa nandohany zay tokony alohany rehetrarehetra satria misy koa ny statistique zany eo misy service ny impôt eo a ny administration minière grand complet zany eo ka sarotsarotro amin'izay no afahana mamilivily an'le volamena maninona moa tsika raha miditra ny atao hoe or propre fitrandrahana tsy mampiasa zaza tsy ampy taona fitrandrahana zay tsy tany anatin'ny valan-java boary ka anana ny toerana ny volamena mivoaka eto Madagasikara hatreto zany a tena mbola sahirana atsika amin'le volamena mivoaka aondrana atsika manta le izy a de tsy manana ny valeur tokony ho azo le izy a satria izay ihany ny afahantsika mahazo zay tombony tokony ho azo amin'ity fitrandrahana volamena ty tsy tongatonga zay raha tsy mipetraka ny atao hoe inona le politika mazava. Takiny transparency internationale ihany koa ny fivoalalana feny fitrandrana renakibony tany 10 taona zay no namolavolana azy kanefa mbola tsy tafivoaka hatreto anyka mirongatra ny fitrandrana tsy ara-dalàna. Izy tosikevitra moa zany de hoe avoaka ny code minier vaovao efa andalam-panavao zany izy efa nandritra ny fotoana lavalava efa ho 10 taona mihoatra manavao ny code minier tamin'ny farany moa zany efa tena hoe nisy ny version finale fa hatramin'izao moa zany mbola tsy hita mbola tsy fantatra hoe mbola tsy voasiny moa zany mbola tsy voatena ny ivony gouvernement tany izy ka ny avatra avy aty aminay moa zany a mba hisiny mba hampiarana zany andreo fenitra tsaratsara kokoa makasika ny fitrandrana renakibony tany dia aleo avoaka le code minier vaovao. Androany moa dia namoaka ny vokatry ny fanantentina nataony teo anivony transparency internationale mbola sarotra ny feno fitrandrana renakibony tany eto amintsika raha ny vokatry ny fanantentina. Fa mitsipaka hatramin'ny farany fitrandrana fasy mainty ao Bastoliary ireo fikambanany Masikoro mizarazara nefa ny olona any an-toerana ny fitondram-panjakana ihany no mahazo tombony amin'izany raha miatraika any amin'ireo mponina manodidina ny fitrandrana kosa ny voka-dratsy ny tetika Samboly Ravirazafy-Maina sy Andry Rakotomalala. Ireo ny fitondrana Antoliara no mampirisika ary manao fanentanana ny fotony ny amin'ny tokony hanombohana ny fitrandrana fasy mainty ao Bastoliary mizarazara nefa ny hevitra andandratra pahasahiranana ka manaiky mora foana ny tetika asa rehefa tambazana vola ankilana ireo fikambanana miaro ny tontolo iainana ary manohitra ny tsirary ny atao mpitondra izay mahazo tombontsoa amin'ny fisiny tetika sakavana toy itony. Ankoatr'izay nampanantena vola 3 miliara ariary andreo komina manodidina ny Bastoliary kanefa hatreto tsy mbola hita izany. Zahay de ho tena bazy nareo bazy miala teo fa le ataontsika hoe fanjakana mialala anareo fa hoe ho mety tsy haiko moa zay anavanareo azy any ka ho mety fanjakana ka hamoagna an'io zahay tsy raha ho mety mifagnenjika agnatin'ny ala egny tsika la mijanogna anareo ndasa anareo moly fa tsy misy taninareo mety fa io bazy io fa averimberiko hoe la zahay mbo velo sy azonareo io bazy io. Misy olo nanohitsy taloha dia afara izy zany satria nahazo vola tamin'ny base filiara de lasa poro ny base filiara fa zahay manohitra ny base filiara io de manohitra manomboky fanombohany de fa aravany gn'ala izy mitrandraky
mitandriky lalina be igny de mampiasa rano be, le rano baka ambany ao zany igny zany ampiasainy de tsy maintsy miamaina le magnodidina satria laly zany gn'ary de par gravité mijotso agny aby zany gny rano igny zany fa tsy mety satria na gny biby fiompy na gny rano ambolean'olo ihakely iharitra ka tsy ekenay zany le base tuliara azo moa zany le produit ny fampiasagna azy zavatra ratsy gny kabitahany hoe manao arme de destruction massive ka le olo hanao an'io zany manaiky an'io zany de olo mpamono olo an'izay moa hitatsika i zava-misy eto Madagasikara ny grande mine matetiky ny mpitongra no mahazo tombotsoa amin'io fa ny vahoaky tsy mahazo. Tsy mbola nahelona feo mahakasika ity tetika sy ity ny avy amin'ny fanjakana Fohibe ny tompony andraikitry ny base toliara ihany koa torak'izay tsy andreny sapeo hatreto. Ho any Mahajanga isika ato anatin'ity vaovao ity mitomboisa ireo olona sahirana sy tsy anasa ho mangatokana Mahajanga amin'izao fotoana izao. Mitsinjoka fako sisa ny vahaolana hitan'ireo olona ny atoerana hamelomana ny tenany. Araka ny tati-baovao ny Samy Mamonjy, MBS Mahajanga. Efa tsy asa manila ny voaka ny Mahajanga amin'izao fotoana izao, efa tsy anasa intsony. Na io olona somary efa nasa taona, indrindra moa fa ny tanora. Manoloana an'izay dia tafatsangana eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Ny fikambanan'ny olona tsy anasa eto anatin'ny faritra Boina izay hita avy amin'ny Rivokotany 420 izany. Nofinofy zany hatreto mba hoe ho lasa mpiasa mpandakana, miasa mpandakana e, mpiasa mpandakana na tsy ambony na ambany fa mila hoe mpiasa mpandakana, titre mpiasa mpandakana reto efa tany. Ary ilaina sisy izay tsy mila anazy raha mba olombelona mahatsapa zavatra marina ary ny volentsika tato tsy disadisa zavatra ratsy fa zavatra mahasoa mahalava velona ary tsara ho alala taranaka hatranatrana isika fahaza misotratoro. Ny amo zao efa nilazaiko tao reny raha nanao tao iny raha nakasary ianao tao iny fa nia tsy zatsy io le izy fa le zanako sy le zavakelika zay no tiako mena asa sy mena anina ndray. Sarotra mitady asa ary zay no antony idiran'ireto tanora reto anatin'ity fikambanana ity ary ny viny dia ny mba ahitana asa omena an'ireto tanora ireto. Ny raha ny fandinihana teo moa zany ny fanakalozana teo tsotra zany hoe niaraka ny haiko fa miankina boka amin'ny sambatan'olo zany ny fitadiavana an'izany asa zany mba tena hoe chômeur marina zay ny antsona hoe chômeur fa tsy le olo mipetrapetraka manana retina zany fa zahay ato amin'ny membre de bureau kosa zany no ifanampy amin'reto le mpikambana rehetrarehetra reto zany mba hanamaevanana sy hanamorana zay fitadiavana sy fampananana asa ny tanora eto Majunga zay zany na ato anatin'ny faritra Boina. Ny tanjona an'ity fanjakana ty hatramin'izay dia amin'ny asa tanora nefa hatramin'izao dia ohatra ny bala roratrany ny ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Tanora tsy miasa anika lasa mivarilavo misotro toka na mangalatra sy mamoan'olona mihitsy aza amin'izao fotoana izao. Miandrandra ny fiainana vaovao aorian'ny fifidanana filohan'ny Repoblika arak'izany ireto tanora ireto. Fa miatra manana ny tsy fandriam-palevana amin'ny faritry Boendy avery tokony amin'ny fitsarana sy mpitandro filaminana ny mponina ho mitsinjo nandritra ny fitondrana ity no tena nahitana tsy fetezana maro hoy ny tompony andraikitra iray any amin'iny faritry iny. Samy Mamonjy, MBS Mahajanga. Tsy misy antanana intsony ity fanjakana ity raha sehatra ny ambanivohitra ny resahana. Distrika mitsinjo manokana dia memanadary hatrany ny tsy fandriam-pahalemana famonoan'olona ary ireo asan-dalo maro samihafa. Le olona tena manao asa tsy manjary, le olona tena tena afanao dalo raindany, io tsy migadra ela. Farany ela izy 2 mois. Olona mamono olona zao, mangala tromby, mandoro trano, 2 mois fa kosa prison. Manana porofony zany zay hitanareo zao, sako miteny an'izany, manana porofony zany zay mamparary eny zany raha zany. Ewa, zahay mpitoro tsy voantso, vavolombelona tsy voantso, mais pourquoi mane olo afaka ho azy fotsiny?
tonga agny amizay mbola mihena anseny koa zay vahoaka aveo eo a zany gadranareo zao afaka zao zao marary ko anareo zio izy maolo mpamotsomotsotra olona io mba anaovitsika fanadidina koa le mpamotsotra olona io tsy te herika fanjakana ty tsony mponina any antoerana amin'izao fotoana izao araka ny nambarany ty be ny tanàna teo aloha ity fa miandrandra ireo filopirenena vaovao hitondra ny Madagasikara mba hijery manokana ny anambanivohitra ary anisany nasindresaka tamin'izany fa nanana izy azy ny tany mitsinjo tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana zahay tany sa matory amin'ny place baka angreny amin'ny tamatsa mbola miderany ty fitondrana ty fenareo anareo eto mideradera misy manana mivatotsinjo zany zay ty tsara nazo vatotsinjo ka ndray mandeha mavandy zao aminazy sy nazo ny vatotsinjo zany tsisy tosoka fameno zany aminahy aminareo ty anareo manana an'izany donc ngamba anareo ty ary za matoky tsy olo maro mahazo an'izany raha oisa ngamba zao donc 2% vaoka Madagasikara mahazo an'izany aiza oiza basy zahay fa anareo mideradera ty fitondrana ty za aloha de tegna mitena anareo 100% za tsy tiany ty tsony sarotra ninona fa ivoaka amina fantrana i Madagasikara amin'izao fotoana izao raha tsy mitodika ny anambanivohitra tanteraka ny fanjakana ary tsy ny vary omena amina kapila no mahavoky fa ny fijerena ny tantsa ihany koa farany amin'ny maresaka avy any ivelany tsy nisy fitsarany ny daroka bomba sy ny fanafiana nataon'ny Rosia ny Ukraine nanomboka ny 4 febroary 2022 ka hatramin'ny androany 4 febroary 2022 tafakatranety sy ny ireo namony ainy sy naratra tao anatin'izay fifandonana izay avitra Soldrabe Mathieu Princy Eritaona katroka androany ny nanombohan'ny fanafiana nataon'ny Rosia ny Ukraine maro ny antso efa nataon'ireo vondrona iraisam-pirenena hanatsarana ity fanafiana mivaivay ataon'ny Rosia ity nanamafy atokatrana ny Rosia teo azany sazy maro samihafa nomena ity firenena ity akoatra ny fifezana ireo tanàna maro natao tao Ukraine dia nisy koa ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika samy manana ny tatitra voaka ny Kiev sy Moscou mahakasika ireo fahavoazana maolona teo amin'ny firenena rotota fa raha ny atotanisany voaka farany dia tafakatra 7 alina sy 1 hetsy ny maty sy naratra ho an'ny tafika Rosianina raha ny tatitra ny lehibe an'ny tafika Norvezianina ary 1 hetsy ho an'ny avy ao Ukraine raha teo lalina kosa ireo sivily no maty tao anatin'ny daroka bomba maro isan-karazany potika ny ankamaroan'ny tanàna Ukraine faritra maro ihany koa no efa misy fitobiany miaramila Rosianina androany dia mbola nangataka ny anatsarany Rosia ny fanafiana ny ONU nandritra ny fivirimben'izy ireo itsandaniny dia mitoy ny fanampiana ara-pitaovam-piadiana ataon'ny tandrefana ny Ukraine tsy mitsahatra ihany koa ny fanantonany Ukraine ireo firenena lehibe mandrafitra ny ONU amin'ny fangatahana fanampiana sy ny tohana ara-tafika mitoy ny ady andrasana araka izany izay mety hilefitra ao anatin'izao fifanandrinana mivaivay izao fandarana ahona mariny Global News no raha inao vetrany aoriana izao fampalalam-baovao izao aoriana izay kosa ny horonan-tsary mitoy Gli Aclage izay kosa no lohateny horonan-tsary indray miseho atolotry ny fahitalavitry ny ambiasanao amin'ny tsy aliny zoma ity ny sampana fampalalam-baovao tompo kilasy tongovavy mame fotoananao amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko